Ny fahavelomana aloha zany raha be eritreretina amin'izy dia nisany sarosarotra tsy maintsy le maison de production mihitsy no mitady lalana hoe aiza ny lalana afahana mamoaka an'le vokatra na hoe saran'le zavatra atao zany ka ny oronan-tsary malagasy dia mahavelona izy io raha miara-miasa ny gasy rehetrarehetra amin'ny fividianana originaly zay ihany ny heriny kanefa izahay zany ao amin'ny maison de production dia fa miezaka hamoaka zavatra tsara dia entondray zany fiaraha-miasa avy any amin'ny mpanjifana ny vidin'le DVD originaly zany no angatahana zany mba samby vidy originaly dia velona ny acteur sy ny actrice rehetrarehetra fa raha tsy zay dia tsy velona ny actrice dia foana ny oronan-tsary malagasy. Ny olana ao anatin'ny famokarana aloha voalohany indrindra araka teneniko teo raha tsisy mividy DVD dia tsisy vola afahana mamokatra film hafa fa raha ohatra misy mividy le DVD dia amin'ny fotoana iny afaky misy vola indray afahana mamokatra film hafa zany hoe mbola mifandray amin'le teniko teo ihany hoe ny problème dia any amin'ny budget foana an'le vola entina nafahana manam-potosany Malaso 2 dia mitovitovy ihany tamin'ny Malaso 1 tany amin'ny Malaso 1 zany zahay amin'izao zao mbola tsy voatotaly akory zany totalitény miaraka amin'ny DVD raha ohatra miaraka amin'ny DVD zany mbola tena tafiditra any amin'ny plus de 100 millions d'ariary ny ady amin'ny pirate aloha zany mbola mianga foana ny fahefana mahefana ny fanjakana zay efa nisany misahana an'izay zavatra mihitsy zareo zao inona ny tokony atao amin'ny fahana manokana mihitsy efa misy moa zany brigade zay anty piratage zay kanefa tena handray andraikitra mihitsy amin'ny fanamafaizana an'ireo olona reo mila fahaizana zany ny olona mpavaritra piraty ary mila tena atao tena araky ny tokony atao mihitsy satria raha tsy zany dia tsy ho vita na ezaka azy za amin'ny resaka ady amin'ny piraty na famoahana film raha vao tsisy vola tsy possible kanefa izahay ao amin'ny MIP dia ezaka ihany koa ilimité na hametra ny fahafahan'ny olona mananao an'ilay piraty zay zany manana fitaovana manoka aloha zany nividy fitaovana zahay ahafahanay miaro DVD nay zay aloha zavatra hisy fitaovana zany hoe anticopie zay ahafahanay miaro ny DVD nay ka tsy n'importe qui kosa no afaka manao anticopie fa mety hoe ny informaticien zay reny olona reny moa zany dia fa ratsy ny fiantsonan'ireny olona reny dia zay zany fa zahay dia mianga foana ny olona mpanjifa madinika na reo namana sy reo havana fa raha nareo mamono anay dia maty io dia tsisy foana ny ady amin'ny piraty kanefa izay atao amin'ny MIT dia miezaka manao investissement mbola hividy fitaovana zay momba an'izay fiarovana amin'ny ady amin'ny piraty zay mba hampihena an'le piraty fa mety hoe tsy voarinay à 100% fa araka teneniko teo mila lalàna mipetraka tsara zay fa karakaranao tokony andraikitra amin'izay fiadiana piraty ny afatra manokana amin'ny Malaso 2 zany voalohany indrindra dia ny tanora anankiray zay tsy miabandona amin'ny fiainany zany hoe tsy miamboa didy raha ny ray aman-dreniny zahay any ambanivohitra manko raha misy zanareo ray aman-dreninay mandefa anay mianatra dia lasa zahay no ekinany lasa zahay zany miantoky ny bazary zahay no miantoky ny rehetrarehetra miantoky ny zoky sy zandry rehetrarehetra any amin'ny ambanivohitra reny tsy haiko zay tsy niaina any ambanivohitra fa ny tena zany tany ambanivohitra dia mahalala hoe ianao no ekinanay ianao no raha ianao mamelanay dia maty zahay dia resy zahay zany hoe ny tena tanjonao anatin'le Malaso 2 zany dia fanehoana hoe tsisy miabandonina eo tsisy resy zany eo raha misy olona anankiray mangorongoro anao hoe miala atao anao fa vononay raha tsy miala atao vitongava anao fa zay vononay iaro ny tenanay satria iza moa niaro anay iza moa nandrasanay iaro ny tenanay zany hoe message ao anatin'ilay zany dia mipetraka hoe tsy misy miamboadidy tsisy miala eo fa dia mivonona foana hijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra ninina zavatra miseho zay zany moraly ao anatin'ilay izy aloha dikan'izay zany niziniza fahavalo tonga velao tonga eo izy fa raha miabandona raha mandositra an'io aho dia sahala amin'ireny resy zany eo dikan'izay zay zany ny message ao anatin'ilay izy le fampitifirana mbola teneniko ihany hoe ina le ohatrany viola ozy ny sasany izao olona tsara le zavatra iainan'olona any dia tsy tokony tsisy afampy-miteny hoe tsy tokony atao ty olona tsara ty fa tsara le izy satria olona tsara raha voaka tsara kanefa zay ny zavatra misy ihany tsy maintsy mianatra ny
malaso 2 dia ezaka arakaraka ny voalaza teo anao avant première manière Madagascar ny avant première moa zany araka teneniko teo dia tsy natao amin'ny hoe natao an'ireny salle de cinéma le mahazatra dia mijery hoe mandoa riabiery dia zao fa misy invitation le izy efa miparitaka manière Madagascar io invitation io manerana ny province anankidimy moa zany mitratranay dia ny Tananarivo am'le 3 zao efa misy ny invitation mbola azo atao ihany maka l'invitation environ ny siège ny MIB ao Ampiflo zany dia misy invitation nisy ihany koa ny am'le 3 zao le Tananarivo le 10 ny Tamatavy dia le 17 Majunga dia le 24 Fianarantsoa dia ny 31 Toliara io rehetrarehetra io zany dia efa misy any efa misy ny organisation any dia iazana raha dia le DVD moa araka teneniko teo hiezaka izahay anao DVD faran'izay maro kanefa ho lafinay fa tsy hoe anota DVD betsaka nefa tsy ho lafo io zany le DVD dia miankina foana ny fahavononan'olona zay ajifa le izy satria zay mahatonga ny avant première fatsika mijery an'le izy dia mety ray aman-dreninao ihany vidy le DVD ny olona fantatrinao ihany teny hoe teneny fa tsara be film io vidiana zay zany antony zay ka par rapport rehefa vita zany le Tour de Mada zay vao afaka maneny le isan'ny DVD